tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny MATV dia nisy ny tafatafa fohy ny fanaovan'ny MATV sy bodo izay tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika izay ho tanterahana rapitso eny amin'ny Le Pavé etsy Antaninarenina. Fifaliana tanteraka indray ko nao tanatin'ny fandarana miranandra fa miarabana rehetra ny tokantrano any dia hitondra vaovao kely tsika tsy vaovao intsony moa satria efa misy hatrany ihany koa hitantsika atao anatin'ny fahitalavitra MATV ny promo kely afa ampahafantarana ny fampisehoana izay rahana amin'ny bodo dia iva iny ihany koa tanatin'ny fandarana miranandro bodo faly miarabanao mifaly mitsidika ny tokantrano rehetra roapolo taona ny MATV no hoe tsika irahana dia io ihany koa ny 5 taona ny bodo 5 taona ny haiko izany hoe zandriko 20 taona zany MATV fa hitako tsara ny naterahany dia hitako koa ny habeazany zanga moa ataoko hoe tsy ampanetretena sy sady mbo manao koa izany zanako MATV voalohany indrindra satria ny clipko dia tato amin'ny MATV mihitsy no nahodina tamin'izany fotoana izany nanaovana ny ataoko akory tato amin'ny MATV mihitsy no nanaovana azy tamin'izany fotoana izany dia arankalazan'ireo fety anankiroa ireo zany amin'ny zoma ho avy izao ao amin'ny Le Pavé tsy Antaninarenina manomboka amin'ny Siviral fa amin'ny Valoral dia efa manomboka mampiditra ny olo etsika. Manahoana ny fanomana amin'ny bodo izay fampisehoana izay azy? Ny anay moa zany efa tomandaka ny efa nanomboka tamin'ny volana marsa tamin'ity taona ity zany efa nanomboka ny fankalazana dia efa tomandava efa izany hoe efa ohatran'ny hoe machine efa misy menaka tsara mandeha tsy hoe mandeha tsovizina fa mandeha mizotra makany dia mimasaka ny zavatra atao mazava loatra ary ao anatin'izay masaka izay io atao amin'ny Le Pavé io mbola misy ihany moa ny ampahany izay iraina amin'ilay album tsy miova ao izay ho amidy ihany koa amin'ny fotoana io ilay album tsy miova ao ary mazava loatra ny era rehetrarehetra nanamarika antsika nandritra izay 5 taona izay. Maro tokoa moa no manontany hoe rehefa amin'ny fampisehoana io ve ny hira taloha no atao mibahana sa ny hira izay mivoaka vao haingana dia inoko hoe samy hita daholo? Samy hita daholo fa mazava loatra fa ny album vaovao nena ho atao eo ary izy ny hira anankifolo eo amin'ny atsasakadiny mahery kely eo no tsy talina izany hoe ny ambon'izay dia hira taloha daholo ny rahantsika. Ho fanamariana fotsiny dia ny hoe ny famarotana ny tapakila moa dia hita eny amin'ny nektaraka tapaka eo ihany koa amin'ny Le Pavé moa ahitana azy dia misy ihany koa bodo ny invitation dia misy manontany ianareo any tokantrano any hoe mahakasika an'izay invitation izay ve mahazo toerana tsara? Mahazo toerana tsara ny trano mahatazana daholo misy ambony izy io dia misy ambany dia akaiky tsy zavatra hoe midadasika be ka hoe ifanalavitra fa mifanakaiky ary izay no mahafinaritra amin'ny toerana io mba akaikaiky daholo ny olona rehetra izy fotoana ihany koa raha sitrakareo dia hiarahira na te hira rery dia ampitiavana nandrazako azy. Tsika marahana sahady ny resadresaka tsy afaka mifalavitra loatra tsika satria ny fotoana somary teritery any mbola manana ny asa sy ny raharaha sahany ihany koa isika rehetra dia fanentanana reto ny bodo hoe amin'ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny Siviral fa amin'ny Valo dia efa misokatra ny toerana ahafahanareo mandroso no fotoana irahantsika indray amin'ity volana aogositra ity manomboka amin'ity volana aogositra ity dia ny toerana ahitana ny karatra dia etsy amin'ny nektaraka tapaka dia ao amin'ny Le Pavé ihany koa dia ao ny fotoana irahantsika hira ny fotoana ivetsotsika ny hira taloha ary amantarantsika ihany koa izay hira vaovao endriky ny ho avintsika rehetra. Eny azy dia misaotra sy mirary soa amin'ny bodo maniry fankahita tsara engany eto santana ny fotoanantsika amin'ny zoma izay indrindra irahantsika mpankafy. Misaotra ny tsy dia na isa tokantrano dia tsara andro dia amin'ny zoma izany fotoana.
that you're naughty, you know